Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Ety ampiandohana dia miangaventsika rehetra hanaparitaka betsaka ity video izay resadresana mahakasika ireo andro tsara sy be voninahitra indrindra eo anatrehan'ny finoana Islam. Tatitra azontsika tamin'ny Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Ny teny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis maropotra izay voarakitra ao anatin'ny boky ny Bukhari, ny teny manao hoe: ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam al-ashr. Tsy misy asa ataon'ny olona anankiray, ataon'ny mpino anankiray tsara lavitra sy tian'ny Allah ary be fahasoavana, be valisoa mihoatra ny asa izay ataonao mandritra nyty andro folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja ity. Rehefa naheno an'izany ireo mpanaradia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nanontany azy manao hoe: wala al-jihadu fi sabilillah, o rirakin'ny Allah, na dia ady masina noho ny Allah ve mbola tsy lehibe sy be voninahitra mihoatra ny asa ataonao mandritra ny folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja? Dia namaly mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: wala al-jihadu fi sabilillah, eny na dia ady masina noho ny Allah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidhalika min shay. Afa-tsy hoe olona anankiray nivoaka niaraka tamin'ny tenany sy ny fananany nandeha nanao ady masina ka tsy nisy tafaverina intsony na izy na ny fananany, fa maty sy niaraka tany avokoa izany fananany izany. Lesona lehibe sy ny fahendrena azontsika ao anatin'izany hadis ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia ny asa soa ataonao na dia kely aza mandritra nyty volana na ny folo andro voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja ity dia tsara lavitra, eny fa na dia ady masina noho ny Allah aza izany. Mba azonao sara an-tsaina ve ny 2 rakan ataonao ao anatin'ny moské, ny fifehezana ataonao, ny famakiana Qur'any ataonao, ny famanginao ny namanao, ny famanginao amin'ny marary, ireo asa rehetrarehetra ireo ataonao na dia fotoana fohy no anaovanao azy, tsara lavitra eo anatrehan'ny Allah raha ataonao ao anatin'ny folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja mihoatra ny ady masina noho ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe: oviana ary manomboka izany folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja izany? Valiny dia tsotra. Androany talata dia 29 ny volana Dhul-Qa'd. Ka mijery volana atsika amin'ity androany ity. Raha hita ny tsinam-bolana Dhul-Hijja dia manomboka rahampitso alarobia zany ny voalohan'ny volana Dhul-Hijja ka manomboka io alarobia 28 Mei io mandra-pahatonga ny Zoma 6 Juin no folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja, ilay manamboninahitra ary tsara indrindra eo anatrehan'ny Allah araky ny hadis iny. Noho izany hiezaka antsika mandritra ny folo andro voalohany ity hanao ireo karazana asa soa rehetra: sadaka, famakiana Qur'an, famangina ray aman-dreny, fiantsoana azy ireo, fanampiana ny hafa, fanampiana ny sahirana, ary indrindra izay hita taratra fa nataony mpaminany dia manomboka rahampitso alarobia io antsika hifehy mandra-pahatonga ny alakamisy le 5 Juin amin'ny andro Arafa, izany hoe 9 andro voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja
no anatanterantsika an'izany fifehezana zany. Ka manentana antsika manomboka rahampitso hife raha hita androany alina ny volana inshallah. Ampitao any amin'ny hafa ary ampitao amin'ny olona rehetra mba ahafahan'izy ireo mahazo valisoa ary ianao ihany koa dia ahazo valisoa eo anatrehan'i Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.